Amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo no rabako anareo say miaino ary koa manaraka ny fandarana azo antoka fanavotana amin'ny Kristy izay endreketako ny mpitandrina sofiny riny Ramborson. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika ady mba ho tanteraka amintsika ny fikasany mba atonga antsika ary famonjena araky ny planin'Andriamanitra sy ny antony anomezany an' Jesosy araky ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mieno azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao. Noho zany a resaka famonjena fanavotana sy nataon'Andriamanitra ho antsika mambara zavaina mba iorona amin'izany no fonon'ny olona ka ahazoany fiainana mandrakizay. Satria Jesosy ny teny hoe tsy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiky zay nandrandrany. Maro nanao amiko amin'izany fotoana zany hoe tompotompo tsy efa naminany taminarova zay zany hoe nandeha nitory na mpianatra tsy efa namoaka demi taminarova zahay tsy efa nao asabe taminarova zahay kanefa ho Jesosy amin'ireny lazaiko aminareo mara dia mara tokoa tsy mba fantatra akory nareo hatrehetra miala amiko nareo mpanao meloka. Azay natao hoe tsy rehetra mivavaka rehetra akory dia voavonjy. Azay ny antony zao fitoriana fanazavana satria betsaka ampitory anjarinareo mandinika ndrandra zay ambaranay na hitondra famonjena fiainana ho anareo na tsy araky ny planin'Andriamanitra. Anjarinareo no mandinika ndrandra hitorianay na hitondra famonjena na tsy dia anjarany tsiray avy no mihevitra izay ataoko dia hivavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra no famindramponao fofasaovanao tanteraka zao fotoana zao dia manotoko zay fa ny antony nanomezanao mpamonjy dia tonga anay hanana fiaina mandrakizay voavonjy tena ho tonga zanakako dia manantena fahasoavanao koa zay misena fahendrena fa lany ty mpanosy masoa ty ametraka teny ao mivavako. Andrindrandrindra hitondra ny teny amin'ny olona zay miaino ka lina hitady famonjena ko anao ny dera sotra rovonaitra Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Tompo sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nazavaina tamintsika teto fa tsy vita tamin'ny Jesosy tety ambony tany ihany ny famonjena fa mbola mitohy satria na efa tamin'ny fijaliana sy ny teny vita dia maty nalevona dia nitsangana tamaty tonga antsika ho zanak'Andriamanitra kanefa tsy mijanona eo fa efa nazavaina tamintsika teto fa nasantra misorona be izy dia fa tonga misorona be izy dia niditra tao fitoerana masy indrindra nitondrany rany miaraka ny olombovonjy fanatitra velona masina tsitrak'Andriamanitra ary tena nome mifanamasina tamin'ny andro Pentecoste satria zava-dehibe satria tamin'ny andro Pentecoste no nidiran'i Jesosy tao fitoerana masina indrindra. Azao tsika dia toizana hoe izy nanandratra an' Jesosy mpisorona be ina zay tena asan'izany tokony mba fantatsika ka dia andinitsy satria fa nasantra mpisorona be Jesosy. Oviana Jesosy nasantra mpisorona be izy nanandratra azy tsy maintsy fantaritsika zany hoe izy nanandratra an' Jesosy mpisorona be ina zany asana zany mpisorona be izany satria mbola mitiny famonjena. Ka dia ovakitsika eo amin'ny Hebreo toko fafito andiny ndraiky amby folo ka hatramin'ny fa efatra amby folo vakitsika aloha. Minaran'i Jesosy Hebreo toko fafito andiny ndraiky amby folo ka hatramin'ny efatra amby folo. Koa raha misy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levy fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araky ny fanaon'ny Melkizedeka indray fitezeketa ihany zay tsy hotononona ho araky ny fanaon'ny Arona fa raha ovana amin'ny fisoronana dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Eto zany dia misy fiovana ny fisoronana ary miova ny fisoronana dia miova koa zany lalàna ny fisoronana tsy ny lalàna didifony mba ny lalàna fanamasinana akory ny miova fa ny lalàna ny fisoronana. Andiny telo amby folo fa zay nolazaina tamin'izany teny zany dia avy tamin'ny firenena hafa zay tsy nisy olona nanompo ho amin'ny altara. Le mpisorona zay hatanteraka ny fisoronana vaovao zany a dia tsy avy amin'ny taranaky leva raha arak'izay teny eto araky zay teny hoe fa zay nolazaina amin'izany teny zany dia avy tamin'ny firenena hafa zay tsy nisy olona nanompo ho amin'ny altara. Zay zany le mpisorona na mpisorona be dia tsy avy amin'ny taranaky levy fa amin'ny firenena hafa. Ny andiny ny efatra amby folo manazava an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Hebreo toko fafito andiny efatra amby folo fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tombotsika ary zany firenena izany dia tsy nisy nolazay mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona.
jereo tsava atao amin'ny fireneny jody tsy nisy mpisorona mihitsy kanefa mosesy tsy nilazalaza mihitsy fa jesosy kosa avy amin'ny taranako joda no nasandratr'andriamanitra hosorona be na mpisorona ny andiny 5 sy 4 vakitsika miaran' jesosy Hébreux 7 andiny 5 hatramy 7 azafady hatramy 7 ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseo ka tahaka Melkizedeka zay natao tsy araky ny lalàna zay didy momban'ny nofo fa araky ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana fa izy dia nambara hoe hianao mpisorona mandrakizay araky ny fanao Melkizedeka. Ny fisorona mampisorona be an' Jesosy zany de tsy manam-pahatapera fa reny fisorona tokoa de nisy fahataperany rehefa nitsara tamaty Jesosy. Mbola ho hitantsika moa zany fanambarana zany. Toizatsika ary andininy Hébreux 7 ny andininy 20 ka hatramin'ny 2. Hébreux 7 andininy 20 ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fa misy fafoanana ny didy ny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany. Zany fa nijanona zany lay fisoronana teo aloha noho ny fahalemeny noho ny tsy fanasoavany fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirina ny fanatanterahana tsaratsara kokoa zay anatonana tsika an'Andriamanitra. Efa aminao zanak'omby reny tsy nahavita ninino reny tsy nitondra ninino ao antsika reny fa le an' Jesosy ny tena izy. Andininy ray 20 ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona ratsy tamin'ny fanianana fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianena iave ka tsy hanenina hianao mpisorona mandrakizay. Araka lazaiky teo de nitsahatra ny fisoronany tsy nahasoa reo fisorona zay natao tamin'ny alalan'ny taranaky Levy Rona sy ny tarana zany manazava an'izany Hébreux 7 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Hébreux 7 andininy 1 ka hatramin'ny 4 anaran'i Jesosy fa ny lalàna zay misy aroky ny zava-tsy ho azy zay ny lalàna fisorona zany fa amina zanak'omby ray bofose reny fa tsy ny tena endrika ny zavatry izany tsy manambara an' Jesosy le hovonona hombona amin'ny hovonona hombona amin'ny azo fijaliana zany alatsa-dra dia tsy mba nahatanteraka ny olona manatona aminy zay fanatitra ateriny mandrakariva isa-taona. Tsy nahatanteraka ny olona reny tsy nitondra ninino raha izany de tsy nitsahatra va nanateran'ireo satria rehefa no diovina ndray mandeha mpivavaka de tsy ho nasiany fetretany amin'ny hotanintsony izy. Nitsahatra tanteraka ny fanatitra zanak'omby alatsa-dra nofiaseo. Andininy 7 sy 4 fa amin'ireo de misy fahatsiarovana ny ota isa-taona fa tsy mahasaikotra ny ota ny ranombola sy ny ranosolà. Rehefa tonga ny andro fanavotana voalaza ao amin'ny Levitikosy 4 isa-taona io de mitondra vatotrombolà sy osilà atao fanatitra misorona. Vatotrombolà natao fanatitra ny ota ho an'ny tenany sy ny ankonany ary ny osilà kosa de fanatitra ny ota ho an'ny vahoaka. De zay voalaza eto raha vakina tsara eo andininy manaraka io ny andininy 3 hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Hébreux 7 andininy 3 fa amin'ireo de misy fahatsiarovana ny ota isa-taona fa tsy mahaitra ny ota ny ranombolà sy ny ranosolà. Mazava de mazava zany tsy nahitra ka de Jesosy mihitsy le zanak'Andriamanitra no nalotra ny ainy nandatsaka andany atanteraka ny fanafahana ny ota manandevo afaka antsika valotona afaka antsika n'le nofo misy filana fandrina ary namonona le mpanota fahavalon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy. Iverantsika ny Hébreux 7. Hébreux 7 ny andininy 12 ka hatramin'ny 15. Hébreux 7 andininy 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. De tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Jereo tsara eto a mpisorona tsara lavitra zay reo fa Jesosy tsy mba mpisorona mety maty zany. De tahaka izany koa
no nanaovana an jesosy reo mpiantoka ny fanekena tsara lavitra tena tsara lavitra fa tsy mba hoe tsy sala fotsiny any andininy telo ambyroapolo de manao hoe amin'ny anaran jesosy fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelany fahafatesina aharitra izy eny re mpisorona tety ambony tany sy naharitra fa maty de voadery solosoloana fa jesosy kosa tsy mba soloana fa zao ny tena andiny efatra ambyroapolo amin'ny Hébreux 7 fa izy kosa de manana fisorona tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy tsy maty antsony jesosy tsy manakiry amintsony ny fahafatesana de zao koa ny tena mandiny 5 koa zany de mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay ka anao fifonana ho azy tsatsara fa zay manatona Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zay matoka amin'ny fivavahana hoe raha vao mamary de amin'ny alalan'i Jesosy na amin'ny anaran'i Jesosy no zavavako zany ary amin'ny alalan'i Jesosy no azotsika manatona Andriamanitra indiny 5 de hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa zay manatona Andriamanitra amin'ny alalany izy amin'ny alalan'i Jesosy no azotsika manatona satria natao tao amin'i Jesosy niaraka natsangana niaraka vomy tamin'i Jesosy de ara-maty tamin'i Jesosy de niaraka natsangana tamin'i Jesosy ary mipetraka min-danitra ao amin'i Jesosy araka voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa andininy 4 ka hatramin'ny fahaenina manambara fa Jesosy mihitsy nitondra ny olona ho any an-danitra rehefa nitsangana tamaty izy Hébreux Efesianina toko faharoa andininy 4 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe fitiavana zay nitiavany antsika na de fony mbola maty nifahatsina asika de navelo antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana amin'jenonareo ary niara natsangany sika ka niara napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro ho avy ny abeny hareny fahasoavany amin'ny famorapampanany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy tsara zany fa nentina oko amin'i Jesosy mihitsy niakan-danta de maharaka amin'i Jesosy ary zay natonga ny teny teo amin'ny Hébreux 7 mivaky itsika de tahaka zany koa averiko ndre mandeha ny Hébreux 7 ny andininy 20 ka hatramin'ny 10 de tahaka zany koa no nanaovana an Jesosy mpiantoka ny fanekena tsara lavitra tiapoko fa tena azo antoko zany fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navela amin'ny fahafatesina aharitra izy maty eo re mpisorona andiny 4 fa izy kosa de manana fisorona tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy andiny 5 ko amin'izany de mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy velona mandrakizay Jesosy ary amin'ny alalan'i Jesosy no anatona antsika ao amin'ny Andriamanitra araka voalaza ny Hébreux 10 Hébreux 10 andininy 20 Hébreux 10 andininy 20 anaran'i Jesosy ko amin'izany ry rahalahy satria manana fahatokina hiditra amin'ny fitoerana maso isika noho ny amin'ny rahany Jesosy satria le olona ao amin'i Jesosy hoe Jesosy mitondra ny rahany eo anatria Andriamanitra de sahatsika amin'ny finoana anatin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika de lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba de nofony le nofony Jesosy ny efitra lamba lalana vaovao de nofony Jesosy mamaky makao amin'ny Andriamanitra tondra ny rahany afaka manaton'Andriamanitra atsika ary atoirantsika ny tenin'Andriamanitra ny Hébreux 7 ny andininy 20 de tsika ena fanahita de zao voalaza hoe minaran'i Jesosy fa misorona mbe tahaka zany no miendrika ho antsika de zay masina tsy misy tsiny tsy misy loto ma voasaraka tamin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra misorona be de araka le voalaza fa mifona ho antsika fona ho antsika solo tena antsika eo anatria Andriamanitra misorona be tahaka zany ilayntsika satria izy dia marsa tsy misy tsiny mihitsy izy ny andiny 7 zay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ny reny mpisorona be ireny voalohany noho ny ota amin'ny tenany de voanohony ny an'ny orona koa fa izany de nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy va tonga ny andro fanavotana araka voalaza ao amin'ny levitsy Kristy 20 de misorona isa-taona io de mitondra rany vatsombola sy ndatro osila vatsombola fanatro ny ota ho an'ny mpisorona sy ny ankohonany ary ny vatsombola kosa ny rany fanatro ny ota ho an'ny vahoaka ary manao fanatitra isan'andro koa zany zanak'Israely mpisorona
satria manoty sanandrosanandro ny olona kanefa indray mandeha nanaovan'i jesosy zany tia tsara lavitra ny fanaritra anateny de ny tenany sy ny rahany ny andininy valo am'roapolo amin'ny anaran'i jesosy fa ny lalàna de manendry olona zay manana fahalemena ho mpisorona be fa ny teniny fiainana kosa zay tato aoriana ny lalàna de nanendry ny zanaka zay no tanterahana ho mandrak'zay re misorona be reny taloha reny de maty de solosoloana ary tsy tanteraka mana falitony ko de manao fanatitra nota ho an'ny tenany sy ny ankonany izy fa jesosy tsy mba nanota tsy mba fanatitra nota ho an'ny tenany nataony fa ho an'ny vahoaka sa ny olona raketra ary raha toy zatsika ny fanambarana de zao ny fanambarana satria ilaina ny afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra hoe iza marina no nanangan jesosy mpisorona be Hebreo 5 Hebreo 5 zao mivolaza aminaran jesosy 1 ka hatramin'ny 3 aloha fa misorona be rehetra de alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona anao ny raharahan'Andriamanitra hanatitra fanomezana sy fanatitra nafaka ota tendrena amin'ny olona reny olo taloha reny anao fanatitra no ny ota sy fanatitra araka mivolaza eto fanomezana fanatitra nafaka ota ho an'Andriamanitra andiny faharoa sy ny telo de olona zay mahay mitondra morany tsy malala sy ny mani satria ny tenany koa de mba ho dideniny fahalemena ihany misorona be taloha sy misorona de dideniny fahalemena koa manota ary de mitondra ny fahotany maro izy feto mandininy fahatelo ano izany de tsy maintsy hanao fanatitra nafaka ota ho an'ny tenany koa izy toy ny ataony ho an'ny olona izany misorona taloha zany misorona be de tsy maintsy fanatitra anao ny ota ho an'ny tenany koa na de misorona be azy satria izy nanota azay mazava-dehibe ny any jesosy ny andininy faefatra ary ka janontsika hatreo amy andininy fahaenina Hebreo 5:1 ka hatramin'ny aminaran jesosy tsy misy onaka izany voninahitra izany voninahitra mampisorona be zany ho an'ny tenany afatsy zay antsony Andriamanitra tahaka ny arona Andriamanitra zany de miantso any arona ary tsy arona nanolo tena ho an'ny tenany fa Andriamanitra de toy izany koa Kristy tsy izy no nanandratra ny tena misorona be fa nanao taminy hoe zanako ianao zao niteraka anao androany andininy fahaenina ary toy ny lazainy ao amin'ny teny hafa koa hoe ianao misorona manak'izay araka fanao Melkizedeka hitatsika eto zao fa tsy nanandratra ny tenany jesosy hoe tia raiko eo ka asandrato mpisorona be mba hosolo tenanyreo vahoaka be deabe eny ambony tany zay nandatsahako ny rahako fa Andriamanitra mihitsy no nanandratra azy misorona be avy amin'ny fireneny Joda fa dy amin'ny fireneny Levy ary azo antoka tsara lavitra araka mivolaza amin'ny baiboly azay no atonga ty Andriamanitra amin'ny Hebreo 4 1:4 ka hatramin'ny 1:10 Hebreo 4 1:4 ka hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran jesosy koa satria isika manana misorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra de jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hiazona le efa neketsika miorona amin'ny finoana am'le efa neketsika 5:10 fa isika tsy manana misorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanahota jesosy de nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra kanefa tsy mba nanota zao tsara fa niaraka tamin'ny niaranina tamin'ny mpanota izy adidinindreo vehivavy janga azy fa tsy mba nanota mihitsy nalaim-panahy mihitsy fa tsy mba nanota ary satana koa raha mbola niaka fanahy azy fa tsy nanota mihitsy izy ny andininy 1:10 ny anaran jesosy aokatsika hanatona ny sezafiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahina mba azotsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena am'izay andro mahory ry avana mila manatona amin'ny fatokinan'Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy izay no andony 1:10 koa aoka isika hanatona ny sezafiandrianany fahasoavana amin'ny fahasakina mba azontsika famindram-po satria mila ny famindram-pon'Andriamanitra sika ka amin'ny alalan'i Jesosy no azontsika famindram-po ary nohony am'le rano
entin' jesosy eo ary mifonao antsika dia mamindra fo andriamanitra azotsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory mandalo fiainana manahiritsika am'izao fiainana zao sarotra tena sarotra kanefa kosa rehefa manaton'andriamanitra ami'lany jesosy sika fonao antsika mitondrandrany de mahazo famindram-po zay ny natonga tyandriamanitra mijaona voalohany toko faharoa andininy voalohany jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany amin'ny anaran'i jesosy manao hoe anaka zany zavatra zany no soatako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota de manina solovava ao am'raytsika dia jesosy kristy ilay marina jereo anke raha i jesosy kristy no solovavantsika miaraka amin'ny rany eken'andriamanitra izy satria izy sy mba nalota zay ny mahatonga antsika rehefa mivavaka ka miantso hoe raika eo na hoe andriamanitra ka manambara amin'ny aminy zatra zay ilayntsika momba antsika fanavota fanafahana de tsy maintsy faranana hoe amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary ko finoanany rano le rano satria raha mandingytsika ao baiboly io raha io ilain'andriamanitra antoka any atsika araky ny tenyandriamanitra any amin'ny levitikosy toko fafito amby folo levitikosy fito amby folo andiny telo amby folo sy efatra amby folo amin'ny anaran'i jesosy levitikosy fito amby folo andiny timy folo efatra amby folo amin'ny anaran'i jesosy na iza amin'ny zanaky Israely na mivahiny ao aminy no mihaza ka mahazo biby na vorona zay fihinana dia haidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany fa ny ainy nofo fa ny amin'ny ainy nofo reketra fa ny amin'ny ainy nofo reketra de ny rany no ainy koa izany no nylazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rano nofo fa ny rany no ainy nofo reketra ka izay reketra mihinana azy dia ho arindana etsika de mahavarina fa tsy azo hoanina ny raha ary avaky itsika ny fitofolo andiny ndraiky amby folo de zao voalaza fa ny ainy nofo de omira ary nomeko anareo zany atao ambon'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo fa ny raha manao fanavota satria iny zany koa izany no lazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza misy mihinan-draha na inareo na mivahiny eo aminareo tsy azo mihinan-draha ary averiko ny andiny telo amby folo sy efatra amby folo mianaran'i jesosy hoe na iza amin'ny zanak'Israely na mivahiny ao aminy no mihaza ka mahazo biby na vorona zay fihinana dia ho aidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany fa ny amin'ny ainy nofo rehetra de ny rany no ainy koa izany no nilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rany nofo fa ny rany no ainy nofo reketra ka izany ka izay reketra mihinana azy dia aringana nahoana zany tsy azo azy satria ao amin'ny rano no aina ary nandatsaka ny rano jesosy miantoka ny aitsika rehetra ny aitsika zay natonga an'io andininy levitikosy fito amby folo de vakiko ny andininy folo zay tsy mbola vakina ampiarahana am'le raky amby folo efa vakitsika teo manao hoe amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ary na iza amin'ny taranak'Israely na mivahiny eo aminareo no mihinan-draha ny tavako dia nandrona ny olona zay mihinan-draha ka ho fongorona tsy ho amin'ny firenena izy fa ny ainy nofo de omiraha ary nomeko anareo zany atao ambony alitara hanao fanavota ho any anareo fa ny raha manao fanavotana satria iny zany ary zay ny mahatonga an' jesosy mitondra ny rany miantoka ny aitsika eo natrean'andriamanitra antoko ny aitsika iarovana antsika azotsika famelan-keloka fanadiovana fanamarina fanamasinina ary mahatonga antsika mitrompandresy satria raha vao mitondra ny rano jesosy de miasa mahery ny fanamasina satria rehefa nasandro misorona be jesosy tamin'ny andro pentekosta nizy atao fitoerana masindrindra amin'andriamanitra mitondra ny rany de nazo fanavotana mandrak'izay de nomen'andriamanitra azy ny fanamasina narotsaka teto am'zao tontolo zao mba hatonga ny olona mino mandresy amin'ny hatonga ny olona mino zany famonjeny zany ny amin'ny rano jesosy azo fiaina mandrak'izay azo antoka ny fanambota satria fanekena tsara lavitra ny an' jesosy ary zay mahazava-dehibe mampisorona be azy tsy misy mpisorona be hafa intsony satria misy sorona aminazy ety ambony tany hoe izy no mpisorona be ety ambony tany mangaky zany tsy misy mpisorona be azy intsony ety ambony tany fa jesosy kristy sisa mpisorona be atsika any an-danitra ho ny andriamanitra mivoninahitra mandrak'izay ny famindram-pony satria izy mpisolo vavantsika ka eken'andriamanitra hain'andriamanitra
voavelontsika arais'andriamanitra ho zanakitsika mba tsy foafafa mba ko fiainarantsika amen. Ivavaka atsika. Saotra anao zay andriamanitra ny famindramponao, saotra ny famonjena ho anay ka natanteraky zany famonjena zany ho anay. Andrindra manana mpisorona be zay mbola mifonao anay vavaka sy tona amy tanakavana aminy ny ekenao satria zanakao izy, ny ekenao satria ianao nananitra azo mpisorona be mitondra ny rany ka de azo antoka ny famonjena zany, de azonay antoka zany fa zao tsy voafafa mboko ny fiainana ray satria Jesosy mifonao anay mitondra ny rany ka ny ekenao. Ho anao ny dera saotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Dia manao veloma finaritra ndray tompoko fasan'Andriamanitra amintsika rehetra dia mba sambo tanteraka amintsika fikisandriamanitra satria manana mpisorona be tsara lavitsika dia Jesosy Kristy mbola mifonao antsika ary mitondra ny ragny eoretr'Andriamanitra ary mitondra antsika ho fanatitra velona masitaka Andriamanitra ka tonga antsika hanafiana makizay.